adosony nataony hafa taminao dia tsy adosonao velively. Tsy mora ny manary-tena ka tsy tokony hisalasala maka hevitra amin'ny namana amin'ny fianakaviana na koa manantona mpitsabo sy ireo ivitoerana voatokana ho amin'izany. Ny centre de prise en charge intégré izay natsangany association Fity eny Mahamasina dia miantoka ny fanohanana ara-tsaina sy ny fanarenana tanteraka. Ny tanjona dia ny ampitsiry indray ny fatokisan-tenan'ny tsirairay. Maro ny voaka tamin'ny fahanginany sy sahinanao fidorohana. Teo anelanelan'ny taona 2014 nijoroany centre ka hatramin'ny volana oktobra 2014 dia efa 4,000 latsaka kely ireo trangana herisetra voaray ary mahery ny iray alina ireo noraisina tanana sy nahazo fanohanana samihafa eo amin'ny lafiny fampivelarana manokana na développement personnel, fitampanana na gestion, fandrindram-piterahana na planification familiale, fampiofanana zaitra sy pétakofé na couture et broderie, fianarana mahandro na cuisine. Manana traikefa amin'ny fandraisan-tanana ireo niarany herisetra ihany koa ary azo antonina tsara ny fokotany, ny brigade féminine de proximité, ny centre vonjy, ny centre d'écoute et de conseil juridique, ireo commissariat de police ary ny gendarmerie pyrénéenne. Nahazo voninkazo androany. Andronay mantsy androany. Mifankatsy izay dia noentina teo masin'Andriamanitra sy ny fanjakana ny fitiavanay. Hivady izay. Madama hoy ny manomboka rapitso. Mahafinaritra ny fiainana. Misy mampieritreritra kely aho hoe saro-piaro loatra izay izy. Kanefa sambatra satria nahazo voninkazo. Nahazo voninkazo androany. Nefa sady tsingerin-taonako no tsy fety manokana. Omaly izy nody. Tesitra fa tsy tiano no ny loka. Fady anehoany izy. Nitabatavainy nitevadevainy. Tonga ny androany maraina dia miala tsiny hono izy dia nahazo voninkazo. Tsy manenina ho fomban-javatra izany. Nahazo voninkazo indray androany. Niady izay omaly. Tezitra izy. Nitsafoka. Ndraisiny atosiny teo am-pandriana. Felany. Vehivavy tsisy dikanony tsy mendrika amin'ny fadiana. Lasa izy dia nakarato ny trano. Tsy mody izy raha tsy maraina. Mitondra voninkazo. Mifona hono izy. Eny aroa. Vatiko ange ianao e. Nahazo voninkazo indray omaly indray. Mamo izy niditra ny trano. Mbotehany ny entana. Nomeny totondry tsy nirara iny. Andeha teo amin'ny tany teo. Zany efa saika hiteny azy hoe toejaza. Tonga ny maraina. Nisy voninkazo teo an-dofandrinako. Mifona hono izy. Izay vao tena tsy amerina intsony. Raisiko any ny fifonako satria izy ange renjanako hoe hoaiza raha. Nahazo voninkazo izay mianaka androany. Sambatra izay. Inona ho nareo ny antony? Omaly. Niadiva indray nidakany ny kiboko. Nisotomy ny voloko. Nakapony tamin'ny rindrina. Nitsakitsahany. Dia tonga ny androany maraina.
nahazo voninkazo be da be izay mianaka satria androany ny andro andevenana anay. Afatra tokana no ataoko antsika vehivavy, tsy misy erisetra tonga dia tonga hatrany amin'ny famonoana ho faty, fa ny fikasea tanana voalohany dia efa mila mandray fanapa-kevitra tsika, manatona brigade féminine de proximité, manatona ny gendarmerie nationale na ny police de circulation ary nentantsika akaiky eo afaka manampy antsika. Mitiany koa ny association maro toy ny association de fity, ny centre vonjy sy ny sisa sy ny sisa. Mino fa amin'izao 2024 izao efa betsaka ny zavatra afaka atao hiadiana amin'izay herisetra izay. Izay ny tompona andraikitra fa isika rehetra ihany koa olom-pirenena vanina sady vonina hoy dia afaka manao ny fitorohana. Raha matahotra ianao hoe tsy miditra amin'ny fiainan'olona dia ny fitorohana na ny signalement dia tsy mitonona anarana. Izany hoe mitenao hoe misy olona ao ambadika anay vao ny herisetra. Fandraisana anjara lehibe izay ary tena vonjy aina. Misaotra antsika rehetra fandraisana anjara miaraka amin'izay.